Salama daholo androansika dia andao indray raha hilaza anifanoan-kevitry ny fanirisoherinaivo mahakasika ny olana jiro sy rano malagasy izay hita fa nisesisesy tato ato zay ny eo amin'ny tsy fahampiana sy ny fatapatapahan-jiro lava tsy misy fiafarana izay ary isany mampitaraina ny voaka maro moa izay tsy fahampiana rano fisotro madio zay tato ato zay ka nahatonga ny fanjakana nanolotra anireny citerne sy ny bonbonne ireny mba hamatsinina amin'ireo faritra izay saridrano amin'izay rehetra izay ka isany naneho ny heviny mavaivay mahakasika an'izay ifanirisoherinaivo izay malagasy monina sy mipetraka any am-pitandranomasina any ary isany manohitra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao ka nitsikera ny zava-misy ankehitriny no tena nataony tao mipejiny tao anatiny herinandro izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tomatotagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary milona dirantsika amin'izay fanon-kevitry ny fanirisoherinaivo zay dia tsara ny mampafantatra ireto manaraka ireto fond souverain tsy manana ny ampy hirisona amin'izany ny fitondram-panjakana mila atao mazava tsara ny fitantanana ny vola amin'ilay fond souverain hoy ireo firaisamon'nym-pirenena tamin'iny androny omaly iny olona tokony manana traikefa tsara no hapetraka amin'izany fa tsy orinasa hopotehina no hatsangana raha ny fanazavana izy ireo hatrany fanamboarandalana ao andrenivohitra indray tena fanamboarandalana ve sa fanodikidinana saim-bahoaka milohan'ny fifidianana hoy izy ireo hatrany maro nametra-panontaniana hoy ny mpanao politika ny antony mahatonga ny mpitondra fanjakana miazakazaka amin'ny fanamboarandalana ao Antananarivo renivohitra amin'izao roa volana latsaka tsy hahatongavan'ny fifidianana be ny tanàna izao kajikajy politika no ambadika izany fa tsy tena famahana ny olana hoy ireo izay mpanohitra ny fitondrana raha vandana voananeho ny heviny mahakasika an'izay fanamboarandalana ao andrenivohitra izay tahina Razafinjoelina indray dia nilaza izy fa ny olombelona aloha asa karama fiainana mivoatra andao hifanao soa sy fanometanana ny teny ny ambany tanàna olony asa tena mavita mamivoatra ny fiainana no ilaina aoka izay tsy atao sosety tsy atao lafika izany intsony tsy atao tohatra fiakarana izahay ambany tanàna fa mila olona tena hitondra ny fanovana manana programan'asa tena hanome asa sy hanatsara ny fiainan'ny vahoaka hoy ny president Naina izay nisolitena ny fikambanany ambany tanàna raha naneho ny heviny ao anatin'ny tontolo politika mijoro mandray andraikitra ireo tovavy ho faniny YWPP be ny tanàna mahalala tsara ny tanàna ary mahay mitantana no ilaina hoy izy ireo hatrany mpivarotra gazety eny Ankorondrano olona tena azo iaraha miasa tsara i Mese Tahina raha nisy ny olona nifandray efa ela sy mahalala tsara any Tahina Razafinjoelina dia ireo mpivarotra gazety eny Ankorondrano fifandraisana efa ho 20 taona olona nahita ny andohany teo amin'ny sehatry ny fandraharahana ary mahalala tsara ny toetrany tena mahay mifandray amin'olona raha Tahina Razafinjoelina mivady hoy izy ireo raha misy ny olana na fasahirana dia azo resahana tsara izy ireo ary manolotra vahaolana foana manoloana an'izany rehetra izany zakany tsara raha izany fitantanana ny tanàna izany hoy izy ireo izy raha teo moa dia olony asa ary asa tena ahitambokany no vitany hatramin'izay nilaza ihany koa moa Tahina Razafinjoelina efa natomboka ary hotohizana ny asa maharitra eto Antananarivo nitafa mivantana tamin'ny mponiny boriboritany voalohany ny kandidata Tahina Razafinjoelina tamin'iny androny omaly iny ny haino sy ny fampizara ireo marary ny mponiny tsy ampanofinofisinina intsony ny voaka n'Antananarivo fa efa natomboka ary hotohizana ny asa maharitra raha ny fanazavana hatrany ka dia miandrandra an'izay fiovana izay ny voaka n'Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao manoloana an'izao firitsankovidiny Tahina Razafinjoelina izao raha vantany vao lany soamantsara amin'izay ho ben'ny tanàna n'Antananarivo zay ny tenany enganeka tsy hojanona ho fampelezan-kevitra fotsiny ihany ireo fampanehirana rehetra izay natao hatramin'izay
Fa ny Soerinevo indray dia naneho ny heviny mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Toy izao hatrany ny vahaolon'ny fitondrana tsy misy rano amin'ny pompy isan-trano sy eny amin'ny bonbonne, rano amin'ny sterna zaraina amin'ny bidon no solution. Tsisy jiro dia mampiasa labozia sy jiro solaire ny olona, solution jirona koa. Fa nga tsy mahay manao fotodrafitrasa goavana sy maharitra amin'ny volam-bahoaka izay nindramina tany amin'ny Banque mondiale. Io ny fantanina izay napetraky ny Fanny Soerinevo manoloana zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy manao entretien na rénovation ireo fitateran-drano misy ve? Sanatria ve nolanina tamina jardin effectif ireo vola izay tokony natokana ho an'ny orinasa jirama izay ho isatrany? Ianareo koa ve manontany tena hoe fanahoana no tsy mandeha ny rano anisan-tokatrano kanefa ny eny amin'ny pompe publique mandeha ary dia voatery milahatra eny ny rehetra? Izany hoe misy fantsona mandefa rano eny amin'ny pompe izany dia ny ambiny hidina tsy hisy rano mandeha intsony. Io ny fantanina izay napetrana. So dia mba fananina dia taizany nahitana rano izay hozaraina amin'ny sterna ireny. Raha azoko tsara izany dia zareo manapaka rano ihany no mizara rano aminareo dia milaza hoe indro izahay hanavotra anareo amin'ny fizarana rano amina bidon. Averiko ihany misy fantsona mandefa rano isan-tokatrano fa tsy mandeha izany amin'izao fotoana izao. Dia nilaza ihany koa izy fa tena tsy misy afaka manakana anio fandanina miopampana amina fanamboarana telefirika io mihitsy ve ireo solombavambahoaka ao Madagasikara ao ho isatrany. Nampanositra nampompa ny fitondrana mahavita lalana 4 kilometatra raha io budget io 2.7 millions d'euros na 7.7 miliara ariary no efa notrosaina nanaovana ny andohalo soarano dia mbola hiampy anosy ankatso tsy ho fois 2 ve na ho fois 3 izany rehetra izany raha toa ka mbola ho tohizana izay asa fanaovana telefirika izay ho isatrany. Eny tsy mahagagano izay rehetra izay satria Fanny Soerinevo dia tafiditra ao anatiny mpanositra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao ka rariny sitsiny raha toa ka haneho hevitra mavaivay izy manoloana ny olana izay mianjady amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao indrindra fa aneho amin'ny lafiny fitantanana ny firenena izay no tena ahitana an'izay olana izay amin'izao fotoana izao ary na dia efa miezaka manao aintso zavatra zany mpitondra fanjakana mitady ny vahaolana etseroa mba hanarenana an'izany olana rehetra izany fa ny manao zavatra mo tsy mora ary ny mora tsy zavatra. Ekeko fa miaina ao anatin'ny fahasahiranana daholo ny vahoaka malagasy amin'izao ankehitriny izao fa kosa tokony mba samy mahay hijery lavitra avokoa isika rehetra manoloana ny zava-misy ary tokony samy mahay hamakafaka ny toe-javatra izay iainana amin'izao fotoana izao fa tsy faly ndeha nometsy ny fitondrana lava foana isika fa indraindray ireo olona ireo dia mety avy amintsika ihany no mahatonga an'ireo olana izay eo amin'ny resaka ny tsy fampinirahano izay. Raisitsika ohatra fotsiny ny eo amin'ny fihidinan'ny rano mandekaleka izay isany mamatsy herinaratra any Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia hita fa ny henany rano noho ny tsy fampinirotsakorana dia avaizano no mahatonga an'izay tsy fampinirotsakorana izay raha tsy avy amintsika izay isany manimba ala tatoato zay ka izao ny vokany lasa tsy ampinirotsakorana ary mihenany rano. Ka izay no tokony samby hifandinika tsara isika amin'ny zavatra tokony atao ary tokony hifampitsinjo fa ny hoavy ny taranaka mampara no tokony tena imbatombatesantsika fa tsy falifaly ny izay iainantsika androany fotsiny. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ty tompoko lasy tompoko vavy misaotra rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misisy tagnatao tagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa. Thank you.